Sara mantra tokotra antsika menakavy fa enina amin'ny dimapolo taona no manatany vahoaka zany dia hoe fanamatisana ny tanjona iombonana dia hoe Madagasikara mandroso ny tanjona iombonana ao anatin'io zany dia hoe fifankalalana sy famafisana fihavanana ka ao anatin'izay ny fifananana baolina kitra dimera zaraina androany fifananana zaridaina maitso amin'ny EPP anakivalo zaraina androany fanorana moto ho an'ny gendarmerie atolotra androany io ny tena fiara-miasa vaovao indrindra dia ankoatran'ny basket fiarabanan'ny commune Fitatavika finaliste tao anatin'ny fifananana district dia izay zany no atao eto dia ao aorianan'izay misy ny Njakatiana dia amin'ny enina sy fefaniona amin'ny enina sasany mandeha ny Afomanga izay amin'ny ankapobeny no asiany eto zany ny nanatanterahana ny fety dia vola tetya tanàna daholo nanaovana azy zany hoe nanao tsy paipaika ny olona tetya dia totoza somatsara izy ary tena tratra mihitsy ilay chiffre napetraka zany dia verina fa lavorary moa tonga lafatra moa tsy misy fa afaka amin'ny teny hoe mba lavorary ihany zany le fanomanana amin'ny ankapobeny ny fampandrosoana aloha dia tena miara-miasa tanteraka amin'ny fitondram-panjakana izay isorana ny andriamatoa filohan'ny repoblika ny prime ministre ny filohan'ny antemera-pirenena ireo sénateur ireo sy ny député tsisy volomano randrana mihitsy na ministère ary eto amin'ny commune Fitatavika fa dia tena manga dia manga mihitsy ny fiara-miasa ary tsy nametraka mihitsy zahay amin'ny resaka sakana amin'ny politika satria tanjona ray ny ombonana dia hoe mampandroso Madagasikara dia atao ankitsipo sy ampanajana tanteraka no anatonan'ny commune an'ireo ambaratonga-pahefana rehetra misy.